rehefa be foksy eny dia maninona? dia nasoeko nasorony ilay zaza tao an-kibony indray zany. Tsy mamitaka izany zay e, mbola mitady an'ilay vola fotsiny zay fa tsy hoe mitaka anao akory. Inona rehefa mampikiropatropaka be anareo reto? Zao ny andro teo Luka, nampitandry izy fa tsika hono tsy miraharaha azy mihitsy, sa ve hono fatiny an'ino entiny eo? Aoka izay mpafonjeo aloha. Fa enjehan'ny polisy nganareo zao, dia voatifitra tany monsieur Luka. Tia. Aoky mba ory ty tongotro ty. Tena tsy ilaza zavatra amiko mihitsy nareo raha tsy hitra ny tongotro ty. Efa fantatra nefa marary io e. Fa nareo ihany tsy nety teoko. Aoky fa iafiko a. Tena soloaka menaka vetivety. Aty ka, ty fa misy menaka ty fa tonga dia ory. Nareo efa vonona be.
Fa vonona. Ary. Dazo aloha batana moramora marary. Ay. Moramora fity ah, moramora. Hay. Moramora. Za mbola tsy nanoatra koa roko. Moramora marary io e. Mate dada. Marary mama. Fanisino zao fitia. Manoatra iny fa aloha pio fa pidika be izy. Marary be io ko. Moramora kefeny wa marary mba marary ngwana. Fa maninona e? Araraoty amin'izao. Zao mihitsy ny tena fanorana azy, zao tsy mahatsiaro teny zao izy. Angany ianao. Inona no tokony atao reto a? Lozanareo ro lahy mipetraka fotsiny eo. Hatramin'izao ve izy dia tsy tokony mbola tonga eto ihany? Alefa sy mandeha any bandy io. Inona? Lasa lao miala any. Za ve mandeha? Olo ty e. Mba sy fieritreretana kely lesy e. Za angely ty no tokony hijanona fa lany tokony andeha. Sady lahy tsy fianakaviana, tsinotsinona, sady nga zanakelahy. Ela miseho manam-pahaizany ty. Maninona raha seho amin'izay izay sosokevitra lahy jereny. Alefa fa miandry zay e. Calme lahy. Mieritreritra. Inona no tokony atao ry Modeste? Zao ara fandaminany. Inona? Tsika le ohatrany tsy afaka makany mihitsy e. Fa aleo miandry fotsiny eto aloha. Fa raha mandeha any matsitsika no very momoka fotsiny ny lahy ny andro fotsiny any. Satria? Ka tsy tanina lehany hoe nakaizako. Jereny za mba sosokevitra lahy. Hita mihitsy ela tsy manana fondray, tsy mbola nitaiza. Miandry fotsiny eto ony. Feno mba miteniteny io? Inona mba sosokevitra io? Inona marina ny lahy, teneny lahy. Zao, Inona? ty mody any an-davatranony any. Tsika sanao mandeha mijerijery azy eny amin'izay toerana tokony alehany ka ahitantsika azy. Ody any amiko ahoana ality a? Zanako ane iny e. Sao dia lany tokony mody any aminay ihany omeko lakile lahy sava azy ihany. Fa aloha zay seno hitady azerany lalana any aloha. Dia raha tsy tafody zay dia maraina angamba zay mody. Lavatrano langely ty any. Aleo ela makany. Dia zay seno mandeha mitady ho ahy. Aleo ela angamba mandeha any. Dia aveo mifampiantso fotsiny aveo. Hoe aty izy na ary izy. Allo zay natao e. Mety zay. Dala zany, very ala. Amo fitsiriritana ny amin'ny vazaha, fantanina andrina tsy omena ny lahy. Azo. Ina koa lesy a? Sanosy a? Fa zao ry Farakely. Saboy aloha izy dokotera dia hita eo ny toy ihany a. So dia maty eo ihany io. Andao midira aloha. Ewe tsy dia maninona? Luc? Dia andana amin'izay roa nareo mivoaka. Andana amin'izay roa nareo mivoaka. Fa voaka ahoana? Eny
anao loka hivoaka dokotera ihany any mahalala izay tokony atao amin'io e. Ka mifatsotsaboana ve io olona io e? Eny ary dia mba ataovy ry dokotera izay mety a. Ndao amin'izay aloha nareo voaka hijereko anazy. Eny a, tena aloka izany dia amin'izay a. Tray kosa kery Farakely dia za rery izany navelan-dreto. Ka efa tsy maninona anie nareo eto e. Sady monsieur Luka koa efa tsabony dokotera ao. Dia raha samy lasa miandry ana ela be ary. Eny ary mbola misaotra betsaka anareo foana ankizy izany nanampy anay a. Tsisy saorina kia. Tandre maray aza. Nareo kosa raha tena tsy rary mihitsy zavatra ataonareo. Dia ahoana moa izany raha hihaja raha mpangalatra no tonga teo? Tsy efa foana ny trano? Nga moa nareo tsy izay, tsy efo mihitsy aza. Ko iza sa hiditra eo tsy tapaka ilay toromasoko teo. Loza lamatory fotsiny. Dia ahoana rehefa natao lahy zavatra nasaiko natao? Efa nampandrenesiny lary be tasy, efa nilamina tsara ny prova. Esy, fa milamina iny miandro ny raha pitso. Sady zao a, rehefa vita ny lahy mission dia miala lavitavitra eto aloha tsika sia lahy. Efa nahazo fiara milay be aho. Zany io? Tena tsy azoko mihitsy hoe maninona ny olona ohatrinareo a, tsy maty ny jalijaly tany. Dokotera, Dia mbola
Hitan'izao mba olona oatra anareo zao. Non, bébé. Tena naona ihany sy zay ry Matilda, hein? Fa hono ary Farakely. Fa nakaiza daholo ary zareo tato zany. Tsisy olona mihitsy anie ato e. Tena tsy haiko ry dadabe. Farakely! Neny! Farakely ô. Mifona amindriky za. Mifona amindry am'izay tsy nety nataoko tamindray hatramin'izay. Aok'izay neny a. Aleo lasa ombany lasany. Sady efa fantatro daholo ny mariny. Zany. Ie. Tiako be neny a. Dia fona neny a. Tsy fantatro hoe zany ny zavatra niainan'iny taloha. Farakely, tsy azoko inona ilay marina kay. Taraiky be lahy e. Nga ianao Farakely anontaniako e. Ka zany amaly an'ny lafa avao le izy. Tsy ambara telo mpianakaviany zany. Ka tsy fantatro hoe inona ny sokirany lahy zany. Ary tsy tokony ho fantatra lahy, tsy tokony ho ampahafantarina ny lahy akory aza. Ty lera dady ty indray ny mamoatsampin'otriny evandro mainandro eto a. Fa misy inona? Olona mbola tsy maty anio ka inona ny gogogondry mitomany eo e? Aza diso magala be ohatr'izany ianao ry dokotera. Raha nareo mpamonono tony a, nareo ve mieritreritra ny lamlamintsaina fotsiny amin'izao? Raha mba endry zao nareo mba natoronareo anana dia fasana nisy Nicole ary. Raha zao fahatezerako zao tena ny antsoko polisy nareo. Fa zany hoe tsy hanao an'izany a. Satria avelako mihitsy aloha nareo hijinjana fafinareo. Zao ahay, tena faly ah. Zao vao tena hita hoe tena sy anakaviana sambatra nareo indri. Zay raha dady efa fianakaviana sambatra foana hatramin'izay a. Tsy nisy resaka Bazile teo. Izy mianaka angeny rehefa fa tsy niteny Bazile mihitsy aho teo na ny kely azy. Sady zao kory neny a. Manomboka izao a dia tsy hirery-tsony neny. Satria za tsy hitsotsoka izany tsony. Ary anampiny ianao anaovany ny zavatra rehetrarehetra ato an-trano. Saotra kely Farakely. Zao fa tena tsapako fa tena mananjanaka tokoa. Dia za moa zany amin'izany zany aizy. Bazile any mikarakara bebe ihany. Sady efa hitako efa mezatra mihitsy. Ahoana koa zany? Dia zay fotsiny ve? Tsy izay fotsiny akia. Aleo izy a ataontsika data. To.
Ie tena mety mihitsy zany ry neny a. Manomboka izao zany ianao ry Basila dia dada toako. Zay mihitsy Tsy dada hoanina ny tiako fa tsy dada to. Sady le bebe io efa nahazo médaille d'or mihitsy angamba tamin'ny fikarakarana iny teo. Efa io ngara samy anahoinina fotsiny teo tsy hikarakara azy. Sady tsy zareo efa niaraka ihany taloko. Ka tsy vita na de hoe Ka zay fotsiny e. Tonga ty fotsiny ianao mikarakara anazy dia zay. Aletsa fiara. Aiza. Sina mahataitaitra ny lao azy. Fa tsy le Andrelika sy aniva ty rametra. Dia ahoana? Maninona? Inona no olana ny lahanty zany? Dia raha tratran'ny pôlisy amin'io. Olona reserse nge reny. Tiako lesy be resaka tsy. Zay ndray le mamely foana. Anao hoe tsy mahazo aina mihitsy raha tsy mikitika kely anay ohatry zany e. Atsy ny lary dia tasy. Alahelo, arô rapotseriko. Sao dia taraiky eto ihany tsika letia. Allô? Efa vonona vola. Tandrema manam-pahefana fa tonga dia tsy misanga e razany ty. Enatsa-kely ny fotoana. Fidina lafo ny 2 minitra. Ok. Ahoana hono? Fa dia raikitra. Raikitra zany e. Karela. Efa vonona tao ty ny zavatra rehetrany? Efa antoka. Ay, tsara zany. Ry dada, sao dia mba tsy tokony andeha hoany ho anareo? Tena ohatra manana mihitsy azy zany ka. Fa ahoana indray e? Ny ankoatra ny dala fa tsy tiana ho tongeta ary ve any. So Beatrice ty efa tsy maintsy atao ty. So ahitany-dozy hoe voanenina indray. Matoa le olona namerina ny antso teo iny nefa tena voninanao zavatra izy zany zay oka zava tsara mihitsy zay. Neny aza matahotra tsony iny fa zay sy dada efa vonona niarika an'izay zavatra mitranga any. Tena marina mihitsy zany Fa inona koa ty ataony fite e? Ohatrany reny tsy hiverina reny tsony le olona. Fakaherezana daholo kosa nge zany ry Beatrice e. Ianao io zao tokony hanao an'izao amiko. Loza no mianana fotsiny eo. Vitako anie zany ry dada. Taovitro nge manatany e. Rehefa dada courage fa afavaka ho anao zany. Afavaka ho anareo moa zany e. Ndao amizay resika vinona andeha so dia tara amin'le fotoanan'le ololeo indray. Daholo. Zay fa raha misy vaovany dia miantso zay zany aza be ihany nareo zay lasa zay. Ataontsika hiala ato Foroka.
Miala tao ataontsika tsara karakara. Tsara karakara ahoana e? Isakan'izay mihodina dia lasa foana ve mahandro. Sady tsy tiako mihitsy io dokotera io loka fa tena haiko hiantso pôlisy a. Dia tsika voaraisy fotsiny eto. Fiania, tena tsy vitako. Mbola kely loatra niriko. Efa saika maty anie za teo iny. Ka efa hoe tsy tiako va io dokotera io. Mety amintsika miala ato fotsiny aloha. Te handeha hoy zany io e? Ka tsy haiko hoe andeha ho aiza fa miala ato mety. Zay ihany. Nanao any izy tato? Fa misy inona? Mbola kelikely niriko dokotera. Ary mba kitakitana mora angafa dia vehivavy miomana mihitsy koa nareo ka. Adingo tokoa kely Farakely. Adingo ny nanontany andreo hoe taiza misy tadavera samy mara. Ka tena loza mihitsy aneriny eny e. Lozinona kely? Ka hitanay ane ianisy Monsieur Luc e. Dia tena naratra be mihitsy Monsieur Luc. Zany e? Maninona koa inona maty any ary aleo inona mifatiny any. Ka zareo ane hitanay le zatsita efa ela be iny. Dia le olana akakeriny anay. Dia nenjehan'iny iny zareo. Zany e? Dia tena mino koa fa tena le olona mihitsy no nitifitra amin'ny Monsieur Luc mahatonga anazy naratra be ohatran'iny. Fa tena naratra be mihitsy? Dia izay koa amin'io dia natahotra hoe sao dia anjehan'ilay olona koa. Fa tsy nenjehany? Dia niara-niafina tamin'ny zareo izay. Dia tsy hitany. Leo faty any iny baobaba be. Mba marinona ny vavanao. Ka bandy miseho amin'ilay botsimbotsiny loatra mofo topaina rotsaka anaty dite mamay zany. Ka na izany ary. Ka zareo anie efa mifony e. Sady efa nisaotra anay izy. Nga, dia noentin-driteza ry zareo. Za kosa aloha tsy tian'ny Monsieur Luc iny e. Tsy raha mihitsy zany rereveko ny araha vao mitovy hevitra amiko a. Nentiko tany amin'ny dokotera izy. Fa hoe tsisy trano ipetrahana hono. Dia dokotera izy? Hitany le dokotera le nama Madame Nicole iny e. Fantatry neny iny. Fa tena mba loza koa aloha le nahazo andry zareo e. Tena mila mitandrina zany a. Fa reny olon-dratsy ireny zany mbola any. Mandehandeha any raha azoko tsara. Io tantara tara e. Eto aloha tsy alamy mijery manodidina. Dia izao a, lehilahy ihany manantona le olona rehefa avy eo. Manantona ny bedasy leto zany a. Testena kely aloha lahatra iza ny fahaizany lahy. Dia mailomailo tsara ialahy rehefa avy eo a. Dia sady olo ve manao ny resaka rehetra? Testena le sy lahy dia vitantsika eo, sy azahoana ny vola fotsiny ny ataony lahy. Mahazo milamina ianao patron. Fa tsotra andrabobe be le voazoko amin'ity any. Dia tany lahy marina iny a. Dia mbeo basa aloha fa tsy sao dia mirevitra le actionko za tanam-pony. Raha gasy hoe manam-basa e. Gasy be any zavatra ho haiko. Ameko an'lahy le siny rehefa ao anaty vatan-camp avy eo fa izao a. Mila mailo tsara fotsiny lahy. Mailo a. Enona ary tia midananaka fotsiny ty tsy ohatry ny olona manina fiampitaorana
Tena ohatrany tsy ho tanteraka ary dada ny nofoko raha izao no mitohy. Za molety mba ataonareo amin'ny fiainana ko nofo. Asa molety mba andeha mizizy ny fiainana zavatra nofonofo lara zany no atao lao an-tsaina. Ka nofonofo Tabiranany elahy am'izay a tsy mba ny zavatra normal zay atao. fa mitapitapy ahoana dia tsy norma ahoana Zaniko tsy azoko mihitsy koa ngenareo e. Ody. Ay samy ato daholo. Kaizakaiza daholo. Arbolele ty ihany lesy le. Ilange efa nirarako tsy akaty e. Fa misy inona ray? Calme aloha elahy so tapaka eo ny lalan-draha. Akandrabain'isany aho. Fakandrabainina ahoana ty e? Tsy azoko a. Antanio lesy izy. Olo-dehibe nge io e. Io mody tsy miteny io. Manana diditra ndraiky tsy hoany. Fa ho zany sy dada? Ka tsy maintsy Andiany aletsy zanitra. Areo rô andianan'zareo any zanitra. Inona zao atao? Zao le izy. Manana olo-tongotra bain'isany. Zany hoe any aminay rabofo be matily. Zany hoe vadika izy aty aminah rabofo kely milamo izy zany. Ahoana indray zany ragaty a? Inona ry mbola mitaizaka izy? Dao andefa bebe matily dao zao fa nanao retoany indray dao. Ohatrany tsisy idirako indray aloha raha ny amin'izay a. Efa narahana reo any a. Ka tsisy idirana mihitsy koa zany. Sady alaka afaka makany. Tsy mahazo andanany lahany. Dia vitantsika eo zany e. Tsy maintsy mandeha any mijery an'sehena. Dia vitan'la sakano ary a dia vitantsika. Dora bainina. Baba maty andrano ve motsy. Dada, tena aiza marina le toerana e? Tena eto mihitsy ny lazainy ka. Eto amin'ity fanalefy amin'ity hazo ty mihitsy raha ny tenenin zareo. Tena ohatrany mangingina be ny eto e? Ka aloha arahana le izay niteneniny a. Aloha eto. Eny ary kena moa ny azontsika atao zany. Zay. Allô? Efa eto zay e. Ay, eto amin'le hazo ange zay zao e. Ay, tonga de apetraka eo zany le vola. Ara izany zanako. Ay, eny ary e. Zay olo lesy zany a. Ahoana hono? Apetraka eto le vola de tonga de mandeha hontsika zany e. Fa dada de mba mety a. Aleo aloha tonga mihitsy any izy atsika vao mamy an'le vola. Ka sao de za tsy te hifandirariratsony lesy e. Fa aloha apetraka arahana ny teniny de hoe hitantsika eo zay fandehany e. Tady zany ohatra lasa manaraka ambokony fotsiny e. Zay lesy e. Aloha andeha amizay fa hitantsika eo zay fandehany e. Tonga de aloha hipetraka eo. Petrao fotsiny le
Fa hoaiza ianao? Hijerana ania? Ka za koa arany mitady anazy e. Misy zavatra kely saika ampanaoviko anazy dia tena tsy hitako mihitsy izy. Zany ve? Mission accomplie eo. Ok lesy a. Voatreny miaramila anao rehefa en action. Anao fahitanao azy teo, tsy tonga dia paty vola. Mahafinaritra ny fiarahamiasa. Elahy aloha samy boaka eo lahy. Sady ahoana ny ity servoany reny e? Nino? Samy sadoka andraikitra. Tsika no niketrika an'ireo voalohany ka hatramin'ny farany. Manatateraka ny anjarany lahy. Na io azo raha zany nanatanteraka. C'est faux. Mianjarako azy. Didy be mihitsy. Miandry aloha lahy. Otsotrana aloha filatanany lahy. Fa hiakatra vetivety ihany no compte aloha. Tena amin'iny a. Vitako lesy e. Miandry anao ahy. Indi? Io miparany lahy. Aiza. Ata, sao dia mba tsy rarony kosa e. 50 millions dia le vola. Dia 1 million kosa vera angamba menareo anay. Ino lesy ny sazany lahy? Tovy ampy an'lahy aloha fa mission manaraka ialahy ataoko misimisy ny an'lahy. Lasa fanambakana be ilay izy raha ohatry zany kosako. Tsy ampy 0,, koa nge zany ny anjarako rangaty. Orekira hiaja. Sa daholo any ity cerveau andreny averiko an'lahy ihany. En plus zay, ato ialahy mipetra-potsiny, tsy mandoa fatrano ialahy. Minakanina fotsiny lahy, ny rehevi rehetra mbola za daholo miantoka. Inona zany tadravolahy mihoatran'izay?
Nanao kosa raha izany ohatran'ny fetsifetsy be. Zanaka tsy maraiky an'io a! Fenony an-janako dia milamintsika. Verena vavalahy. Patako zaho manaiky an'io aza fianona tsony ny anjarako fa milamintsika. Tahin'Andriamanitra no patron amin'izay rehetra kely azo. Minera-belona amy. Ahoana? Ahoana amin'ny tany? Ary aiza any? Vaka mbola tsy tonga ty izy? Fa tonga ty ary ve izy an-tany zay? Ohatray. Sa indray nareo a? Toerana enjany ty ry dada. Za tena sura fa ianindray no ambadiko zavatra izao vao fitako tsika. Kevina za miteniteny foana eo? Tsy ka zany ny marina e. Tratra ny fitabitro zany tsika lara izany a. Bona koa zany ataonareo zany.